Andriamanitra aneo anao zavatra zay mety aminao, ary rehefa mamaky ny teny ianao dia mila mandray izany satria natao anao iny, fa tsy hoe natao an'reto vondron'olona maromaro manokany reto, fa ny teny rehetra ao amin'ny teny fikasan'io dia ho anao zany. Natao anao daholo ireo, te hita anao Andriamanitra te anandratra anao, Andriamanitra te anangana anao, Andriamanitra te ampiasa anao, Andriamanitra te anasitrana anao. Amen. Deutéronomie voalohany 9:20. Dia hoy za taminareo, nareo efa tonga eto amin'ny tany avony Amorita izay omeny Jehovah Andriamantsika ho antsika, misesy ny teny izany. Dia hoy za taminareo, natolotry Jehovah Andriamanitrareo anoloanao ny tany, akaro izy ka lovao. Arak'izay nilazainy Jehovah Andriamanitra ny razanao taminao, aza matahotra na mivadi-po ianao dia nanatona nareo rehetra ka nanao hoe aoka niraka olona elo isika mba hisafo ny tany ho antsika izy, ka hitondra ny teny amintsika, ilaza ny lalana izay alehantsika sy ny tanàna izay ekarantsika, ary sitrako ny teny ka dia nifidy 12 teo aminareo iray avy isam-pirenena. Izany ilay antsointsika hoe mpisafo-tany nandeha niditra nijery ny tany nampanantenaina. Ary tena azo antoka 15:20 milaza, dia nangalany ny vokatry ny tany ka nentinidina tamintsika, dia nilaza tamintsika hoe izy tsara ny tany izay omeny Jehovah Andriamantsika ho antsika. 19:20 kanefa tsy nety niakatra nareo fa nandaha ny tenin'ny Jehovah Andriamanitrareo. Tsy manam-potoana hivalam-parana amin'iny fa avy eo nanapa-kevitra izy ireo eny ary andeha hiakatra sika. Fa hoy Jehovah taminy, aza manandrana nitrany satria tsy miaraka aminareo fa rehefa miteny vao mitrany nareo. Ary izy ireo teo amin'ny sisin'ny tany nampanantenaina, nilazan'Andriamanitra zao ankehitriny izao ny fotoana idiranareo sy andoavanareo ny tany. Fa tsy nandeha niditra teo izy ireo, fa nikiomy nanohitra an'Andriamanitra ka nirenireny foana nandritra ny 730 taona tany amin'ny tany efitra, ary maro tamin'izy ireo ny maty. Anio ariva te hampianatra lesona anareo. Rehefa Andriamanitra no miteny hoe zao ny fotoana mety anaovana an'ity, rehefa Andriamanitra no miteny aminao hoe fotoana mety anaovana zavatra zao, dia misy osotra miaraka aminao anao izany. Ary tsy azonao esorina izany mandrapatonga ny fotoana mamety azy, na ny fotoana iverinao fa omory rany, na ny fotoana atsapanao fa tena vonina ianao, satria avy eo ianao mety manapa-kevitra fantatrao tena mandreraka any mieritreritra ty zavatra ty, fa mieritreritra fa ataoko ty, angamba mety mahita fa Andriamanitra tsy mahalala ositra ao aminao amin'io fotoana io. Mila mianatra sika fa rehefa Andriamanitra no mikasika ny zavatra amin'ny fiainanao, mila raisinao ampahamatorana izany. Raha fantatrao fa miara-miraharaha aminao Andriamanitra momba ny toe-po ratsy, dia mifantoha amin'izany. Raha fantatrao fa tia hifandahatra aminao Andriamanitra momba tsy famelan-keloka amponao, dia mifantoha amin'izany. Aza manao fetsifetsy moa dia alatsiny foana hoe tena sarotra mamela heloka. Lazaiko aminao hoe inona ny sarotra, mankala olana ny sarotra. Tena mafy lavitra ny mankala olana no mamela heloka. Mamela heloka dia mora lavitra raha pitaina amin'ny fankalana, ny fangidina sy ny lolo-po, ary ny feno andreo-pozindreo dia mafy lavitra foana. Raha te hifandrara aminao Andriamanitra momba ny fahazarana izay anananao, izay manimbanao, ary raha mikasika anao amin'ny fanondrony Andriamanitra dia tsy voatery anao ianao hoe tsy vitako izany, satria Andriamanitra tsy ampanao zavatra anao izany mihitsy raha tsy efa nomena fahaizana manao manokana ianao avitanao izany mandra-pahazonao ny fandresena. Fa tsy maintsy mino ianao. Niara-ny eritreritra ara-pananana nataony draiko nandritra ny taona maro dia nihevitra fa rehefa nandao ny trano draiko dia nandao avokoa ny olana. Fantatro kely ihany fa nanana olana fa ndraiky tapisaka tao amin'ny fanahiko izany. Tao an-tsaiko izany, tao am-poko izany, tao amin'ny sitrapoko izany. Ary nanimba ny fifandraisana rehetra nananako, ny fifandraisako tamin'Andriamanitra, ny fifandraisako tamin'ny tenako, ny fifandraisako tamin'ny hafa ihany koa. Mamparary ny tsy ambaratelo. Fa rehefa Andriamanitra no miteny hoe fotoana izao hoe sanao amin'io dia izay ny fotoana anaovanao izany. Fanambadiako voalohany dia tena nofo ratsy nanambady lehilahy izay nanana olana tahaka lehibe lavitra aza, nandeha niaraka tamin'ny vehivavy hafa izy ary tena mpangalatra gagla sady mpandaingy. Izany dia tsy nety indray ny fiainako. 5 taona niaina tao anaty nofo ratsy. Nananjanaka ray ary nifara tamin'ny fisarahana izany nalefa tany am-ponjy izy. Niaona tamin'ny Devo izay efa nateraka indray loterianina feno ny fanamasiny efa nitantaraiko anareo malariva. Fantady vady ny vavaka mba azo vady, efa niaraka tamin'ny vehivavy telo izy. Ary tia azo ny tany nampanantenaina izy ary nahita
ary nahita le izy tamin'ny masom-pinoana izy ka lasa nandeha naka an'izany mamelahy teny aminareo ary fantany fa tsy misy tamin'izy telo vavy ny rahan'ireo ny tena izy fa rehefa nahita izy nanasany fiarandreniko teo ivelan'ny tranonay nevitra izy fa mafatifaty nanao sorta foy any voloko nampakariko teo tampindohako ary mazava ho azy fa nifokasikara sy sotrosotro labe raha dia zavatra fa koa dia izy hoe tianao ve ny anasan'ny fiarako rehefa mavity ray io ianao dia namaly raha tianao adio ny fiaranao maninana sasanao rery ihany dia nyteny izy ny zavatra tonga tao aminy dia hoe ty ilay tovovavy ho toy ny lasa dala tanteraka izy tamin'izany na koa tena notarian'ny fanahin'Andriamanitra za sy dia evy niaraka indimy fotsiny arindroso tamin'ny fanambadiana avy eo zany hoe mila mihetsika aingana izy ny lohana hafantarany za zavatra efa azony dia nivady zay ary angamba afaka telo herinandro io dia evy nijery ahy fa inaka ny olanao fa za tsy nahalala mihitsy hoe nanan'olana noveriko fa ny olona hafa manana olana ary mety zany angamba ny olanao zany hoe tsy mahalala ianao fa ianao mihitsy ny olana hitako ianao mijery an'io fahita lavitra io ny tena hoe zay angamba ny olanao dia tsy fahalalanao fa ianao mihitsy ny olana mieritreritra angamba ianao fa miteny amin'reto olona mahafinaritra manatrika reto fotsiny afa tsy zany fa ho anao ny tenenako ny tena marina dia manao zao zavatra rehetra zao ao anao azoko ianao fa zilaozanao matory fotsiny eo amin'ny fandriana sady mitazona telekomando eo amin'ny tananao ary aza mezaka ianao nanovaka kanala satria za koa dia any amin'ny kanala lafa tsy afaka mitsoaka ianao maraina raha mijery fahita lavitra dia ahita fa za dia tsy nalala mihitsy fa nanandrolan'ireo nandeha nankany am-piangonana izay sy devy fantatro fa tian'Andriamanitra izy za tian'Andriamanitra nino an Jesosy nateraka andray kanefa tsy mba ndrarany amin'izay voahako tamin'ny olako ka ndray alina izy vehivavy iray nijoro vavolombelona izay efa niaran'ny fanolanana nataony rainy koa ary ny tantarany dia saiko tena nisy ifandraisany amin'ny ahy koa ka nampatahotra ahy zany fa izy niady ny olana tamin'ny karazana fomba hafa mihitsy no nataoko ary nilasa mpivarotena izy ka nanana olana be da be mihitsy ary nifanena tamin'ny lehilahy tsara teo-panahy izy ndresaka tamin'ny momba nanafahan'Andriamanitra sy nanasitranany azy tanteraka ary nanoratra boky izy dia nividianany devy an'ilay boky satria ankehitriny efa fantany fa voaolana no zaraiko taminy izay rehetra nahazo ary nomeny ahy ilay boky ary ny ampitso maraina nisokafako ilay boky dia nanomboka namaky ny tantarany ary raha nanazava izay zavatra nataony rainy taminy izy dia mitovy amin'izay nataony raiko tamiko mihitsy natsapa farariana tonga tato anatin'ny fanahiko satria hitanao nanandreo zavatra rehetrareo mirindrina aoriany varavarana fa za tsy nanao ninninona ary natsipoko teo ampovoatrano ilay boky sady niteny aho hoe tsy hamaky an'ity boky ity ary reko ny fanamasina niteny malefaka tamiko nefa feno hery zao ny fotoana ary angamba Andriamanitra tia teny aminao ny ho alina hoe na ny sasany aminareo izay mijery fahita lavitra na izay meno amin'ny CD rehefa avy eo zao ny fotoana tsy maintsy hijanona ny miodikodina eo amin'ny tendrombohitra raha io foana manome tsiny ny olo-kafa amin'ireo olanao ireo todika mijery ny lasanao foana amin'ny fotoana rehetra ianao kanefa tsy manana fijery tsara mihitsy aminao avinao amelahy teny anareo indray fa ninona zavatra nahazo anao tany amin'ny lasanao ninona zavatra niseho tamin'ny fiainanao amin'izao fotoana izao tsy izay mihitsy no mamaritra anao tsy hanana ho avy lehibe sy mamiratra aminao avinao raha toa ianao ka manana fijery tsara lavitra ny fomba fisainana faharoa nananan'izy ireo izay tiako hafahana dia ny olona hafa no mila manao zany ho atsotsika io androany hoe toetsaina mila anarana olon-kafa no mila mikarakara reo korotako rehetra olon-kafa no mila manao zany fa tsy za tsy maintsy ny hafa zany no antsoina hoe tsy fandraisana andraikitra ary zany mihitsy no mahatonga ny korotana eto amin'ny tontolontsika ankehitriny fotoana izao andraisany tsirairay andraikitra ianao manao hoe tsy fahatsoko zao zavatra mahazo azao tsia mety zany tokoa fa ny zavatra nahazo ahy nefa tsy fahatsoko koa ny zavatra ataoko amako zany
fandraisako andraikitra, ary ny zavatra ataonao mahakasika izany no anjara andraikitrao. Ndao are. Tsy za mihitsy ny diso raha niaran'ny fanolanana nataon'ny ray koa, tsy fahasoko izany. Zany tompony andraikitra amin'izany. Fa izay mety anjara andraikitra amin'izany dia mifikitra amin'ny ten'Andriamanitra izay efa nolazaiko fa inoko. Sady miala amin'ny fitserana sy ny fanamelohan-tena, miala tsy mitodika amin'ny jeriny lasa indray ka manana toe-po ratsy. Zany no andraikitro. Tsy zavatra iandrandrako olona hafa zany ho avy anatinah ka hanao fagagana ho hafa, tsy maintsy manomboka mankatoan'Andriamanitra ka manao izay tiany ataoko. Ao Matthieu 4:9 milaza fa betsaka no antsoina fa vitsy no raisina. Betsaka no antsoina fa vitsy no raisina. Mino fa tena betsaka ny olona antsoina no zavatra tena lehibe dia lehibe sy mahagaga, ary mihevitra fa tokony ho talanjona amin'ny kristianina zao tontolo zao. Za mino mihevitra hoe tokony isika no mahery fo amin'izao tontolo zao. Mila mahery fo ny olona, mila olona andrandray ny lohany ny olona, mila olona ametraka azy ambony ny olona, mila olona mitarika azy any amin'ny tari-dalana marina izy. Ny ankizy kely rehetra tianao lalao super-héros, ireo zafikely kirola mananareo akanjony super-héros izay mety tsy anananao angamba. Mahafantatra anankiray ano zany dia afaka miara milalao super-héros miaraka amin'izy ireo. Za koa manana ny akanjo super-héros manokana, misy jilehibe aorianany izay afaka mirehatra mamiratra tsara. Raha ohatra isika mamatsy modely tsara momba an' Jesosy, dia ahery ny olona sady andray fanantenana. Betsaka ny nantsoina fa vitsy ny fidiana. Betsaka ny olona nantsoina manao zavatra tena lehibe fa vitsy ny manao zavatra lehibe. Nahoana? Satria vitsy kely mandray andraikitra natanteraka ny antso. Tsy rehefa voantso akory ianao dia eo ny farany, fa eo ny manomboka ny asa. Ny antso aloha ny tonga voalohany, avy eo ny asa, avy eo tonga ny sorona, avy eo ny tsy fahakiviana, ary manaraka fotsiny ny zavatra rehetra. Betsaka ny olona nantsoina no asa lehibe, fa misy diso ny fodi-pisainantsika. Isika manana fomba fisaina diso amin'izay ny antsoin'Andriamanitra antsika atao. Mena fahafahana mitovy avokoa ny olona rehetra. Manana ny herin'Andriamanitra sahaza ho azy ny olona rehetra, fa tsy ny olona rehetra nefa naniry anao ny anjara raharahany. Isan'ireo zavatra tsy azonao soloina toerana nefa za tena olona mpisolo tena lehibe, fa tsy azonao soloina toerana mihitsy ny andraikitry ny tsirairay. Amen. Zaho ny Josoa voalohany 9:7 dia ahitanao zao zavatra mitovy zao ny ankamaroan'ireo zavatra izay niresako taminareo ny momba azy dia ho hitanareo ao anatin'ity boky ity. Titoko 7 toe-tsaina tany hevitra larana faharoa ho lafa ny manao ny ho azy, za tsy tia andray andraikitra. Amin'ny Josoa voalohany hatramin'ny 7 dia hitantsika falazain'ny Baiboly manao hoe ary rehefa maty Mosesy mpanompon'i Jehova dia hoy Jehova tamin'ny Josoa zanaky Nona mpanompon'ny Mosesy, efa maty Mosesy mpanompo. Eny ary tena fehezanteny manan-danja io, satria raha fantatrao marina sy zavatra niseho teo alohan'io toy ny hoe nahoana Andriamanitra amin'izao andro zao no teny hoe efa maty Mosesy, fantatry Josoa tsara fa maty Mosesy ary nisaonany Mosesy 30 andro izy ireo. Fa inona no antony nahatonga azy teny hoe efa maty Mosesy? Satria misy zavatra tsy voafaritra tsara avy eo amin'io fehezanteny io, izay mamaritra tsara amin'ireo pejy voarakitra an-tsoratra, ary ilay zavatra tsy voafaritra tsara dia hoe fotoana ho anao zao andraisanao andraikitra vaovao. Satria hitanao tsara teo Mosesy nanao ny zavatra rehetra ho an'ny zanak'Israely eny, fa na dia ny fibebahana azy. Tsy mba nibebaka ao aneroka nataony izy ireo. Rehefa nanota izy ireo dia Mosesy nandeha nanondrika ny tavany sady taraina tamin'Andriamanitra mba tsy hahafaty azy ireo. Mihevitra fa tokony mahafantatra isika anio. Fa ngamba ny sasany amin'ireo fomba taloha izay nanaovantsika zavatra dia efa maty. Ary efa andro vaovao zao. Ary miteny aminao Andriamanitra, fotoana anaovanao zavatra zao. Fotoana zao ekaranao andray andraikitra ambonimbony kokoa. Fotoana tokony tsy hamelana zavatra hipetrapetraka fotsiny zao ka isehondreny lafin-javatra ratsy ireny.
Zao no fotoana. Amen. Firy aminareo ny tsy te iodikodina foana amin'io tendrombohitra makaleo be itsony. Eny ara tsy tianao tsony iodikodina amin'io, misy zavatra sisa tavela ary mila ataontsika zany. Ny lalana tokany ivoana amin'izany de mandroso. Mainao avy ianareo? Lalana tokany ivoana amin'izany de mandroso. Indro maty Mosesy. No zany mitsangana ianao. Dika zany de mitsangana ary mandroso ianao. Ko mitsangana raisy ny toerany mitady Jordanty nareo sy ireo olona rehetra reo ho any amin'ny tany izay omeko azy de ny zanak'Israely ary tena tiako zany. Ny tany rehetra izay hodiavin'ny faladianareo, zany rehetra zany de efa nomeko ho anareo daholo. Wow. Misy olona mahita izay zavatra lazainy ve? Mbola misy betsaka ireo zavatra tsy mihetsika eo an'laoko sy ny fiainako izay hitako amin'ny maso-pinoana. Kanefa tsy vitako mihitsy ny andovo zany raha toka mitsangana mijoro fotsiny eo antsisy ny tanam-panantenaina, monmonina de mitseritra tena. Mahita ny mafy ny ady. Efa nalohan'Andriamanitra tamin'ny rany zanany zany, efa novidiny sy azony zany. Ary zao ny lazainy, mihidiry ianao de alaivony tany. Ny tany rehetra izay hodiavin'ny faladianareo, zany rehetra zany de efa nomeko ho anareo daholo. Amen. Tsy mety mihitsy raha mijoro fotsiny eto manao hoe, efa misy olona hafa anao zany ho aho. Tsy afaka mivavaka fotsiny angana ataoko. Zareo afaka mivavaka sika. Fantatrao ve fa rehefa maka fotoana betsaka ivavahana sika de miteny sy maneho zavatra amintsika Andriamanitra. Aleo veriko indray. Matetika rehefa mivavaka sika, Andriamanitra maneho zavatra izay tokony ataonao. De aveo mbola mivavaka indray sika manantena fa azo vokatra hafandray. Andriamanitra, fa inona nitranga tamin'ny fifaliako Andriamanitra, tsy haiko mihitsy hoe manina amin'ny tsy manam-pifaliana mihitsy. Nefa taboka teo. Tsaronao. Fa nisy zavatra ratsy nataonao tamin'olona. De teny aminao Andriamanitra, mila mandeha mialatsiny ianao, mila mandeha maneriteny ianao ka miteny amin'ireo olona ireo fa diso ianao ary manao zany amin'ny fo madio. Hitanao rehefa mivavaka ianao, maneho zavatra aminao Andriamanitra. Zao ny lazain'ny Baiboly mandehanana amin'ny vitsika. Tsy manana komandy na bofehy na mpanapaka. Nefa mamory ny anatra fahavaratra ary manangona amin'ny fararano. Tiako mihitsy ny olona manao ny marina, tsy misy olona hafa mampanao azy zany fa izy tena ny mahalala ny ataony. Mavita mandamina ny tenanao ve ianao? Ianao ve olona mpanompoka zavatra? Ianao ve le olona manao ny marina na de tsy hain'ny olon-kafa azy? Sa rehefa misy olona mampanao zavatra anao ihany vao manao ny marina, tsy manao izay tokony atao ianao? Nananada ohatr' zany tena hoe nananada satria efa tsy miaraka amintsika tsony izy. Zandriko folo taona ary izy mba handray tapo amiko. Vao aingana tamin'ny fiainanay satria no ireo karazan-javatra maro lalovanay. De nanao tatsambo izy rehefa 17 taona tamin'ireny ato Vietnam reny, ary lasa niankidoha tamin'ny zava-matomelona. Tsy de tena nahitsy izay mariny tsony teo fiainany, niezaka tena niezaka nanampy azy zay ary efa nipetraka niaraka tamin'ny SDV izy fotoana maro. Isaky niteny azy mba hiasa de mandeha miasa izy. Ary mbola miteny amiko koa hoe zao atao de nataony zany, raha mipetraka izay miara-mianatra Baiboly aminy de nianatra koa izy. Fa tamin'ny fotoana nandehanandrery amin'izay tsy navita nandamina ny fiainana izy ary lasa niverina tanteraka tamin'izay efa nataony taloha. Ary nampalahelo, tena nampalahelo. Ny anadahako, izay efa nanananjara tamin'izao asa zao, efa nanampy olona maro maneran'izao tontolo izao. Tena moa niainy tamin'ny toerana ray tsy nisy fialofana. Tany Los Angeles. 3 taona lasa zay. Fotoana akaiky Krismasy mihitsy. Tsy miankina amin'ny hoe avanizy ianao. Satria ve ny anabaviny de toroteny amin'ny fahitalavitra, evanjelisitra, mpanampy olona maro maneran'izao tontolo izao. Tsy nisy dikany taminy zany. Fa mila nandrainy andraikiny izy. Tsy mahavita mandroso amin'ny finoan'ny olona ianao, tsy miankina amin'izay nono mamanao mihitsy zany, fa mila fantatrao izay inonao. Amen. Tsy ny olona hafa no afaka anao zany amin'ny toeranao. Anjaranao zao no manao dingana sy mitsangana ary manao hoe andeha alaiko ny tany izay nahafatesan'i Jesosy nomena ahy.
raha nisy olona efa nazo ny meny Jesosy azy tamin'ny nahafatesany, tsy maintsy mahazo anjarako amin'izany omeny ahy. Tena be da be ireo zavatra tena mahafinaritra ao amin'ny ten'Andriamanitra, mampianatra antsika izay tian'Andriamanitra ho antsika, ary tsy mitovy mihitsy amin'ny toe-pon'olona ianao, ka anao izay rehetra ho anao izy. Ny olona manam-pifaliana indrindra eto tany dia ny olona manao zavatra indrindra. Tena marina sy mahitsy aho. Tsy fantatra hoe karazana olana manao nazo aho tsy mana fotoana eritreretana izany aho. Tiako lazaina raha maka toerana ka mihevitra izany dia afaka miteny karazany folo aminareo aho zao tsy zao, fa tsy mana fotoana olaniana amin'izany aho. Andriamanitra ny teny fa izy ny any zavatra rehetra noho izany mivavaka ho an'ireny sika omentsika azy ny fanahintsika. Aoka ianao ndany fotoana nampy olona dia manampy ho antsika koa ny zavatra rehetra. Fantatrao ve ny zavatra mbola mahatalanjona amin'izao? Matetika rehefa tsy manositra Andriamanitra man'ny olako dia tiako tenenina tsy mahavita manampy ny tenako mihitsy aho. Tsy misy zavatra na dia iray afaka manampy ny tenako mihitsy ao anatin'ny zava-misy iray dia manositra Andriamanitra nampeo lafa. Dia mieritreritra hoe tsy za fa Andriamanitra. Rehefa tsy afaka manampy ny tenanao ianao mandeha mamafa any amin'ny fiainan'ny lafa, ary Andriamanitra no mitondra ny vokatra eo amin'ny fiainanao. Tena mafy ny fiainana. Tena mafy ny fiainana. Tena mafy. Tena reraka mahain'olona miteny an'izany. Mafy ny mamela eloka. Andriamanitra ho ataovy mora avokoa ny zavatra rehetra ho tsy mahavita mihitsy ary mbola sarotra be ny eo. Tsy mety ny zavatra izany. Deutéronomie 7:1. Zao lalàna izao izay andidiko anareo anio tsy sarom-patarina aminao ary tsy lavitra. Ary tsy sarotra. Zao lalàna izao izay andidiko anao anio dia tsy sarotra aminao. Samy teny venao anio ariva, izay rehetra ampanaovin'Andriamanitra dia afaka ataoko izany. Hitanao fa mbola misy tsy samy teny tsara nareo. Tenena daholo, izay rehetra ampanaovin'Andriamanitra afaka ataoko izany. Tsy misy zavatra sarotra amin'Andriamanitra izany. Zavatra rehetra ain'Andriamanitra atao. Fandevoly mibitsika eo atsofintsika, miezaka mametraka fisainana ratsy ao an-tsaintsika ao. Tsy miovy izany intsony io. Tsy miovy izany intsony io. Efa ohatr'izao foana io roapolo taona izao tsy miovy izany intsony. Tonga ny adonino azy. Tsy misy zavatra tsara iseho aminao izany intsony. Rehefa izany dia mila miteny ianao hoe tsy hanary-toko izany aho. Tsy misy zavatra hafa azonao atao afa-tsy ny mandroso ihany. Inona ary ny zavatra hafa ataonao ankoatr'izay afa-tsy ny mandroso ihany? Tsy misy zavatra hafa azo atao. John Wesley ilay magaga, ilay John Wesley mahatalanjona, izay rentsika ny momba azy sy ideraintsika. Eto izy dia maneho mazava tsara tao amin'ny diariny. Alahady 10 May maraina, nitory teny tao amin'ny Saint-Anne dia nisy nangataka ny tsy hiverenana intsony. Ny alahady hariva 10 May, nitory teny tao amin'ny Saint-Jean dia olona dia akona mandeha anao mivoaka dia mijanona ny velany. Lahady 12 May maraina, nitory teny tao amin'ny Saint-Jacques tsy nahazo hiverina tany intsony. 17 May alahady maraina, nitory teny amin'ny fiangonana hafa, ireo diakona ny antso fivoriana manokana dia za tsy nahazo niverina intsony. Lahady hariva 19 May, nitory teny an-dalambe dia voadaka teny an-dalambe. Alahady maraina 9 May, nitory teny an-tsaha, voaroaka teny an-tsaha satria nanjehan'ny ny omby lamasika izay resina nandritra ny fotoana. Eny fa na dia ny omby aza manenjika azy. Alahady maraina 2 Jona, nitory teny amin'ny sisy tanàna dia voailika teny iray. Iny andro iny ihany 2 Jona, alahady hariva, tolakandro, nitory teny an-jaridaina, olona ray alina ny tonga nivoaka ny aino aho. Eny! Nahoana? Satria izao nilazainy, itory teny foana aho. Tsy azonareo mpanginina aho. Tsy afaka ny anala amin'izany nareo. Lazaiko aminareo ahoana? Miaritra. Ary ny Baiboly dia miresaka imetsaka momba ny fiaretana. Ataoko fa izany tsy mankivy ny devoly.